dia nanontany amin'i Jesosy hoe mora ve sa sarotra amin'ny manatona an'i Jesosy? dia nanoloana an'izany fanontaniana izany dia nangataka tamin'Andriamanitra mba torohevitra. dia tiako fampizarana aminareo izay mba kely azoko. Andao raisitsika Matthieu 11:29. Matthieu 11:29. Amin'ny anaran'i Jesosy, ento ny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Amen. Sy resaka voalohany hoe ento ny ziogako. Fa ny anankiray faharoa dia zao hoe mianara amiko ozy izy. Mianara amiko. Misy zavatra tokony ianarana. Dia za mbola vao mipetraka teo dia naheno an'ilay hoe invitation. Tena eny koa tena hoay Jesosy, tena zany le izy. Invité olona tsika. Voalohany tsika ny invité ny tompo, dia faharoa tsika miinvité olona. Indray andro nijery tamin'ny télé dia nisy olona anankiray izay ny teny an'izao tao amin'ny télé tao hoe nareo ozy izy manangona vola, tsy vola be dia be fa na vola kely ara ividianana mangahazo dia andrahoy ozy izy mangahazo au coco dia asao amin'izay no manodidina anareo dia alohany hinanany an'ilay mangahazo au coco mba sy ho vavaka. Mety nisy nahenao an'izany koa ngamba fa za gaga be hoay ay zany dia vavaka invitation zany. dia ao anatin'izay dia efa misy asan'Andriamanitra afaka miaingany amintsika eny. Fa indraindray mahasosotra be mahita an'ilay olona mamy foana manoloana ny vavadintsika ireny. Dia indraindray lasa sorena kely dia lasa tsy miarahaba farany. Dia ny tsy nitenin'Andriamanitra antsika teo reny mihitsy ozy izy le mandringa. Reny indrindra le kilemaina. Reny indrindra lay tokony ho entintsika eo amin'ny fanasana. Dia nahita ny tenin'Andriamanitra hoe mianara amiko, misy zavatra tokony ianaranao. Fa zao ozy izy tonga dia nitsoriny le izy malemy fanahy ozy izy sady tsy miavona am-po. Ao anatin'ilay invitation ataonao zay zany zavatra tokony asehontsika. Ozy Jesosy hoe za ozy Jesosy malemy fanahy sady tsy miavona am-po dia mianara amiko. Andaontsika hianatra fahalemem-panahy sy fo tsy miavona. Rehefa tena mahita ny zavatra rehetrarehetra tena ny fony voakitika voalohany hoe mahasosotra koa raha ngaza ny zavatra izany. Dia indraindray mifo midobodoboka be, sorena tafotohana dia manao fihetsika ivelany dia tsy miseho ilay fahalemem-panahy. Malemy fanahy sady tsy miavona am-po. Dia manoloana ny olona malemy fanahy sy tsy miavona am-po dia inona ny zavatra hita? Mahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo nareo. Amen. Indraindray nge mila fitsaharana ao an-trano ao indraindray rehefa miditra ao an-trano dia ohatry ny hiditra eny ambony ringa zany. Hoe raikitra indray ny kombava tonga ato an-trano. Indraindray samy malala fomba dia samy diplomaty tsara fa manaty eo tena izay indray le zavatra tena iny io indray le fihetsika. Dia eninao mihitsy hoe eninao aty amin'ny côté anankiray dia madama aty amin'ny côté anankiray dia eo zany mifanandrina. Le izy ary mbola tsy sekoly tokantrano fa nofo anankiray ihany izy roa fa tsy mifanohatra. Mila fitsaharana fanahintsika. Mila fitsaharana amin'ny fiainantsika. Rehefa misy any amin'ny toeram-piasanao mila fitsaharana. Eo amin'ny fiarahamonao mila fitsaharana. Tena mila mila pisy, mila tsy haiko, mila fitoniana. Mila le milamina be iny. Izay atmosfera zay tsy hita raha tsy mivoaka avy ao amina olona anankiray izay malemy fanahy sady tsy miavona am-po. Dia iza ny andrasan'Andriamanitra hitondra an'izay dia kito ny eo akaikinao tena hoe ianao hoe tsy le olona anankiray hafa fa ianao ny tian'Andriamanitra hitondra an'le izy.
misy atmosfera hoentinao zay nyteneny hoe enao nge fanasiny tany enao nge fahazavan'izao tontolo zao e. De raha ohatra ka matsatsotsika tonga eo de tsy ao am'le rôle ilan'Andriamanitra atsika, tsy am'le andraikitra andrasan'Andriamanitra amintsika. De raha isika no mitondra an'izay fahalemem-panahy sy tsy fiavonanam-po zay, le anankiray voalohany tanareo le hoe tsy miavonam-po ampifandraisan'Andriamanitra ny teny a, fa ny tenenin'ny pasteur teo miinvité. De karazan'olona be de be, le karazany masorena, le karazany ohatran'ny hoe tsy veny no invité nefa indrindra ny angadan'Andriamanitra, fa tsy le olona mahafinaritra be, tsy le olona maravoravo ny fonao, fa le olona ohatrany tena mampiemitra iny. Iny le andrasan'Andriamanitra. Zay le hoe tsy miavonam-po. Tonga raha le mpangataka kely a, de enao le nihaja sy miaingo be mihitsy mivoaka ny trano a, nasiana manimanitra, le akanjo madio indrindra, le tena mety be tsara pasoko. Tonga le mpangataka kely ozy izy am'le lelo. Kasihany am'izay ny akanjonao hoe mba meo madama. Akanjo madio koko. Ozy ny tenin'Andriamanitra mba tsy miavonam-po e. Aiza nipetrahan'le tsy miavonam-po ao anatin'le pratika atsika amin'ny fiainana andavanandro. Fa iny zany ilay fisokafantsika ho an'ny olona rehetra rehetra. Hoe ny fontsika mivonona misokatra. Tahaka ny fanajana ho an'ny pasteur ozy pasteur teo no anajana ho an'ilay mpangataka ery. Zay le tsy miavonam-po. De aza mametraka tsika ianona kosa tsy izy ry fa reto mety. Eo zany fanazarantsika ny fotsika tsy miavonam-po. Sekoly fanasitranana. Misy fanasitranana be dia be eto androany. Amen. Zao ny tenin'Andriamanitra hoe tsy miavonam-po aho ozy Jesosy. Ka ianao ny azakazaka avy any an-trano tonga eto, asa izay programa nahatongavana ho eto, fa dia ahita ny maha tsy miavonam-po an'i Jesosy ianao. Fa tsy ianao ilay karazan'olona voailika androany, fa raisina amin'ny tanandroa, ampitiavana feno, amin'ny fahatsarany sy ny fahasoavany rehetrarehetra, dia ho zarainy aminao daholo. Amen. Androany sitrany tsika rehetrarehetra. Na inona manavesatra tsika rehetrarehetra, sitrany satria miaona amin'ilay tsy miavonam-po. Amen. Tsy ianao ilay voailika androany. Mety tany an-trano mety voailika, mety teny an-dalana mety voailika, fa tsy ianao ny voailika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Lehibe loatra ny fitiavany anao ampy loatra ny fahatsarany, ikarakarany izay mety karazana aretina mety mamatotra anao, fa tsy ohatra ny idiranao tetsy ny voanao etsy amin'ny anara maherin'i Jesosy. Amen. Andao raisitsika ny Petera voalohany toko 7. Andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, ohatra ny lasa resaka sekoly-tokantrano. Talatytsika sitrany any aretina rehetra androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Petera voalohany toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa nareo vehivavy. Vehivavy aloha ny resahany eo manekevy vatanareo mba ho voataona ny fitondran-tenan'ny vavy izy. Voataona ny fitondran-tenan'ny vavy izy ozy izy na dia tsy amin'ny teny azy. Raha tahiny misy tsy manaiky ny teny. Rehefa hita ny fahadiovan'ny fitondran-tenanareo amin'ny fahatahorana. Ary ao ka ny firavahanareo eo amin'izay le izy. Oka ozy izy ny firavahanareo tsy ho zavatra enivelany toy ny firandranam-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona, fa aoka ho toetra miafina ao am-po. Izay tsy mety ho loha dia fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe exemple ny raisitsika ao amin'ny rôle ny vehivavy ao anaty tokantrano le izy, fa eto ny tenin'Andriamanitra dia hivantana amintsika rehetrarehetra hoe ahoana le malemy fanahy sy tsy miavonam-po.
ohatrany hoe joen'ilay vehivavy ao anaty tokantrano lay andraikitra kanefa kosa takian'Andriamanitra amintsika rehetrarehetra zao hoe tsika rehetrarehetra ny mila malemy fanahy sady tsy miavonam-po. De jereo hoe aoka ho toetra miafina ao am-po zay tsy mety loza izy de fanahy malemy sady miadana izay soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Ay misy zavatra soa indrindra eo mason'Andriamanitra any amin'ny toetratsika. Avoay le soa indrindra eo mason'Andriamanitra. Averena avoay le izy. Avoay le izy. Amen. Amen. De zao andiny fadimy. Fa tahaka izany ange ny ravahan'ny vehivavy masina fahiny izay nanantena an'Andriamanitra sady nanaiky ny vadiny. De tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama ka nanao azy hoe tompoko. De zanany nareo raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona. Amen. Tena le mot miresaka amin'ny vadiny izy de hozy izy tompoko. Indraindray mpivady rehefa le mienjakenjana ny fifampiresahana de efa samy tezitra de eny tompoko sady asinana tompoko zay manko ny ilainao de ataoko ianao hoe tompoko. Fa ny Sara tena fiainana tsotra sy malefaka mihitsy ny lazany hoe eny tompoko. Ohatraohatra zay ny tian'Andriamanitra hitondrantsika rehetrarehetra tena ho fahalemem-panahy sy amin'ny hoe tsy miavonam-po. Tsy hoe mivantana manokana ho an'ny vehivavy hoe iny fa ohatra anankiray ao anatin'ny tenan'Andriamanitra ahafahantsika mahazo an-tsaina hoe ohatry ny ahoana zany zavatra zany. Rehefa tonga ny ampiasana zao ianao de raikitra ny teny gidragidra isan-karazany. Misy ny zavatra iny tsy hoe atonga anao hosorena sy ho tafitohana fa mba ahafahanao mandray an'ilay andraikitra hoe za lay hitondra fahalemem-panahy sy inona moa le izy teo sy tsy miavonam-po eto amin'ity toerana ity. De avela mihitsy ny olona hanao an'izay ataony tatatatatatata ozy ny anankiray tatatatata ozy ny aty de ny avy ato moa ny basy manao hoe tatatatata de aiza le andraikitra ao anatin'le izy. Tonga ny ampianarana de misy ny henao hoe tsy rariny mihitsy, misy hoe ahoana ry anina manao zao de eo ianao tokony handray an'ilay andraikitra ao. Za malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Nareo ve tsy mba mahatsapa an'izany? Nisy pasteur anankiray izay tato niteny an'izao teny zao niaraka ny ainy tao zao de mahatadidy an'izay zavatra zany hoe za ozy izy na tsy resaka amin'ny papa ary na tsy resaka amin'ny pasteur Rodolphe ary fa natao hoe matory eo amin'ny varavarany eo fotsiny ozy izy de tiako. Na hoe ao izy zany sahirana be manomana ten'Andriamanitra sy ny sisa de na tsy mahita anazy na tsy miresaka fa hoe ty le varavarany de ambadika ao izy de eto amin'ny couloir eto matory de zay fotsiny de tena mahazo aina satria maninona tsika rehetrarehetra mahatsapa an'izany daholo. Raha vao miresaka amin'ny pasteur Rodolphe tonga de ianao hoe lamina be hoay na mbola misy zavatra mavesatra be hoentina avy any tonga eo amina mbola tsy miteny ary izy tonga de ianao hoe misy mahatsapa an'izany ve? Fa za milaza aminareo fa misy fahalemem-panahy ao de misy tsy miavonam-po ao tonga de eno ny fanahinao le izy tonga de enao be de enonao le fitsaharanao anatin'le izy. Programan'Andriamanitra Jesosy nanao an'izay ampitainy ho hitantsika maso le izy fa ianao mihitsy ny tiany anao an'izay any amin'ny toerana misy ianao rehetrarehetra satria mba mila fitsarana angeniny olona mba mila fitsarana ange io mpiara-miasa aminao io mila fitsarana ange io mpiara-mianatra aminao io mila fitsarana ange io vady ao atokantranonao io mila fitsarana izay rehetrarehetra manodidina anao tsy aleonao ve hoe inona ianao mandeha de manodidina anao fitsarana vily makarindra ianao de manodidina anao fitsarana te hipetraka kely eto ianao de zay manodidina eo fitsarana mety zany pasteur andao ataontsika rehetrarehetra zany
Enao mihitsy misy olona zany ohatrany hoe tonga de alaise be enao eo akaiky, tonga de mitony be enao akaiky, ohatrany tsy matahotra zany, ohatrany tsy mitebiteby zany, ohatrany tsisy ahina, nefa ny ala veritana misy hoe de saosao daholo zao ny risika amin'ny zavatra io, de raha zao no mitranga tena inona ny zavatra ho atao. Fa rehefa tonga eo tonga de mitsahatra fotsiny zao, tsy hainao fanazavana hoe ohatrany ahoana, tonga de mitsahatra. Zao moa no lazainy tenin'Andriamanitra hoe ny fiadanan'Andriamanitra hozy izy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra miaro ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Avy any aminao ilay izy ny tokony mivoaka. Tsotra be tenen'ny tenin'Andriamanitra amintsika eo lay fo misokatra ho andrehetra ilay fiadanana fanahy malemy eo masonrehetrarehetra. Jereo rehefa mifanena amin'olona ianao dia manana zavatra be dehibe ho resahana ny olona, dia manana be dehibe ho tantaraina. Inona no mba tokony hampindramontsika an'ireny olona ireny? Andao mba henoana izy. Indraindray ireny olona ireny mbola tsy nisy ny aino mihitsy izy nandritry ny androm-piainany. Mbola voanomboka hitantara izy dia ozy tsy ianao ve ilay olona ohatran'izao iny, manino koa ianao ny hitantara an'izany amiko, fantatro nge ny fiainanao. Aza mba ty amiko aty mba mitantara an'izany eo. Dia tafotoana maratra indray izy miala eo. Indraindray tena tsy mila miteny ninninina ianao fa sofina miaino fotsiny. Ny malagasy ary miteny hoe etanjaray mora zaka. Rehefa ifampizarana ilay izy dia maivana kokoa. Tena indraindray tsy haiko hoe na tena no tsy ampifatakarana fa misy fotoana mampahery olona anankiray fa tsy manan-kambarana teny ohatry ty ary. Jesosy eo inona ny avaly an'ity olo ty? Tsy takatry ny saiko izany zavatra resana izany, fa namasina ao ampio meo teny ao mivavako tsisy. Eo ianao dia inona zany? Hiala maina eto ohatran'ny menatra hoe tena tsy mahavory i pastery. Dia miaino dia miteny izy dia ozy ianao indraindray hoe zara koa ary lavalava le zavatra teneniny mba eritreretako hoe aiza amin'ny sekoly ireny avoaka koeto hoe tsisy. Dia eo fa tena le olona eo dia mitomany dia mitoloko dia rehefa avy eo dia miamahery dia mamoaka valy ny tenin'Andriamanitra avy any aminy dia farany amin'izao hoe tena hitako amin'izay pasteur zao no ataoko tena ino be hoe izay ligizy izay avy any aminy izay ianao ny jery fotsiny. Za tena miteny aminareo tsisy manana sofina iaino zany amin'izao, samy maika amin'ny alehany daholo. Ny anako ary manahira lako manenona zany iaino anao zany ny olona, fa Jesosy nefa ny aino antsika. Atsoy angao izy Jesosy. Fa valiko nareo tena hoe mitenena amiko miresan amiko izy Jesosy miresan amiko. Arotsah eo amiko tahaka ny rano izy ny aomponareo izy ny any amin'ny salamo any. Misy miaino ve ny zanakitsika? Misy miaino ve ny vady ao an-tokantrano? Misy miaino ve ny manodidina rehetra? Tena indraindray mba jereo nge ny masony olona rehefa mijery antsika fa misy maso oatra mipitrapitra kely misy zavatra andrasana zay. Inona le andrasany? Fa za miteny aminao tsy voatery ho vola ny andrasany, fa ilay fahalemeny mpanasy tsy miavonam-po. Lay ianao tsotra sy tonga eo fa milaza aminao fa raha eo amin'ny toerany reny ianao ka manana fotoana tena ienona andreo zanakao ireo tena alaise tanteraka ny zanakao ao tokantrano. Ary rehefa tsy aintsika hivoaka hitantara ny velany ireo dia ny olana be rehefa tantaraina ry amin'ny bandy akama dia ny bandy akama manakavaly. Avy any manakavaly izy. Tantaraina eo izay tokony atao dia ataon'ilay ankizy tokotran'ilay izy gagabe anao taiza nampianarako an'izany an'ity zazy ity. Avy any manakavaly. Andao tsika ifampiresaka, andao ifampiaino, andao ametraka
fiadanana ao anaty tokantrano. Miantso an'Andriamanitra tsika miteny hoe asy fiadanana atao anatin'ny tokantrano ity, dia tonga tsika risaka izay mifamangy tsika dia araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe fiadanana ao amin'ny tokantranonao rahalahy. Fa zao misy andraikitra avy ao amintsika ampitoetra fiadanana ao anaty tokantrano, dia iny ve no etsehantsika ve iny andraikitra iny? Ilay fahalemem-panahy, ilay fiadanana avy ao anatinao, ilay fahatsorana, ilay io nataony Sara teo io. Fa zoeo ilay izy dia jereo nge ny akony ao anatin'ny tokantrano. Isak'izay miditra ny tokantrano dia mieritreritra ny vola avy eo. Ahoana zany ohatrina ny tafiditra androany dia ohatrina ny tsy tafiditra androany. Dia lasa samy sorendrena kely eo. Aza miresaka an'izany fa dia mbola vao mifankahita dia heninao mihitsy ilay fo ohatrany tsy tafatombona fa ohatrany miantona aty ambonimbony aty izany. Raha vao misy zavatra kely mamay daholo iny loha rehetrarehetra iny. Dia rehefa miaina ianao hoe tsy tafatombona hoe midina tsara ilay fiainana dia miakatra ohatrany hoe miakatra kely dia miantona eto zany. Jereo ny resaka fiadanana ao anaty tokantrano fa hitondra aretina izay afaka fotoana fohy. Hitondra korotana izay dia jereo hoe gaga vera hoe tsy maintsy ho tsapaina ny tension dia maninona ary miantona be ary ambony ary ny tension ako. Andao hijerentsika amin'ny Luka 9:9 Luka 9:9 dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra, nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny 12 nanaraka azy. Andininy 2. Mba amin'ny vehivavy sasany izay nisotraniny tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretina, dia Marta, dia Maria atao hoe Madalena, izay efa nivoahan'ny démonie 7. Zafady tompoko Matthieu ilay izy fa tsy Luka. Zafady indrindra tompoko. Matthieu 9:9 dia ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nidina avy teo an-tendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy. Ary indro nisy boka anankiray nanatona dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy nanindrotra ny tanany dia nanendry azy ka nanao hoe mety madiova ianao. Dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Amen. Mba jereo nge le conversation tsy hitanareo tsotra be ve faran'izay tsotra. Voalohany indrindra miboka dia mitoka toerana fahatahorana ny amindra. Dia efa misy toerana lazain'ny Baiboly hoe aria no fitokana ny boka any ivelan'ny tanàna io. Dia tsy mahazo mifanerasera amin'ny rehetrarehetra kanefa natsapa ilay boka hoe ty olona anankiray ty misokatra azoko atonina. Ty olona ty tsy matahotra ny tonga dia hifindrahany abokana ty amiko fa aminy afaka mirisika manatony. Izy koa efa tsy manana soafa ty nge dia ho faty an'ity abokany ty ataoko rangana hoanina tsy hoany fa dia andramako fotsiny. Dia mandeha Jesosy miaraka amin'ny vahoaka rehetrarehetra tonga dia niankohoka teo anatrehany izy satria fatany fa misokatra io olona io, manana fo misokatra io olona io. Dia rehefa niankohaka izy dia mba jereo ny resaka raha mety ianao dia mahay manasitrana anahy. Inona ny valiny faran'izay tsotra be mety sitrano ianao. Indraindray zany lay fisalasalana sy tahotra atao anatintsika mahatonga n'ilay resaka aleo hodikodina tsara aloha afatarana izay tena marina ho vita ve ty sa tsy ho vita, ity ve le ho tafavoaka sa tsy ho tafavoaka. Dia ahodikodina kely aloha ny resaka alefatry dia alefa roa dia sady mijery any ahoana ny finoana atao anatiko, lasa sa tsy lasa, fa namasina ahoana io sisy fa nefa
lay boka na atsapa be hoe faran'izay malemy fanahy sy tsy miavina am-po ty olona trehako ty 3 mois nalefa n'le boka raha mety ianao mahay manasitrana anahy naverin'i Jesosy 3 mois mety sitrana ianao ay roa le izy tonga dia zay hitanareo Andriamanitra manao zay anatsotra be ny fiainana anao zay tena apety be fa za milaza aminao fa mbola tsy tody any amin'ilay vatan'ilay boka ny fanasitranana fa tonga dia fitsarana be ny tonga dia niditra tao aloha voalohany wow mety be lay 3 mois nalefa koa tonga dia ok daholy dia ohatr'izay koa zany andrasan'Andriamanitra amintsika ozy izy hoe mianara amiko malemy fanangy sady tsy miavina am-po ahy tonga ny zanakao avy any inona reny jeu farany ambony indrindra amin'izao hoe tsy haiko PS inona tena tsy arako mihitsy PSG ozy pasteur tsy fantatry alao ataontsika an'izao tonga zany zanakao dia mitaky zavatra tsy takatry ny sainao le mipetraka le fanontaniana dia ozy anao zany ve ho vita tonga dia makizitina ny karamako tsy mahavita an'izany ary raha tonga eo ny karamako any amin'ny vary aloha any amin'ny anina aloha fa le jeu kosa ranga mbola riarina tonga dia kizitina be miatrika an'le izy tsy haiko hoe misy olona ohatrany hoe tena mila voatsiary be ianao zany efa mba lamindaminao le fiainanao hoe tiany priorité tiany voalohany dia tiany fary tonga le olona tonga dia zavatra izy sady mangataka amin'io tena miteraka fahakizitinana be mihitsy fa jereo nge ny ohatran'i Jesosy mety eo amin'le valy teny fotsiny voalohany dia miteraka fitsarana raha miaraka amin'ny finoanao anatinao amin'izay le izy dia Andriamanitra nge mahita lalana foana anaovana an'le izy indraindray misy kajikajy zany dia hoe ty volo ty makajy ty makaroa dia rehefa avy eo tapitapoka misy tonga dia hoe ty atao an'izao tonga dia sorena be efa ny fanarahana fa zao ny atao amin'io fa maninona indray novana ny programa dia raha tsy atao ty zavatra lohalarana be ty dia iza ny atoka an'io zany rehefa avy eo dia samy kizitinjitinao nefa le izy fotoana mety be namoahana fahalemem-panahy namoahana n'lay tsy miavina am-po inona no mety ho azo avaly eo anatin'izany ndao ary za mino fa raha ao anatin'ny fonse zany ataon'i Jesosy zany atao iara ivavaka tsika atao nangataka amin'i Jesosy an'le izy na le olona ary mahita n'lay herin'lay vavaka iarahana tonga ny fomba tsy ampoizina eo le zavatra tsy efa nisy ohatr'izany ve tena nisy fotoana ny zavatra nangatan'olona tamiko hitako hoe tsy possible le izy dia kizitina dia sorena tam'le izy dia zary ohatrany tsy haiko natao amin'ny fomba mihaja le fomba fiteny fa ny taombadika hoe mandany ianao fa tsy ianao an'izany lasa le olona amin'ny fomba tsy takatry ny saina nataon'i Jesosy tonga teo amiko le zavatra le nitenen'le olona eo Jesosy ianao ka mahavita an'le izy ty zakizitiny be ty dia natsona moramora le olona tsara Jesosy io ny ianao dia ilaza amintsika fa misy zavatra be dia be hitanareo rehefa manomboka mihoatra ny saitsika sy ny fahaiza-manao sy ny hoentimanina le izy dia ohatrany lasa matahotra lasa mitebiteby kanefa Jesosy miteny zay tsy vitanareo nge haiko atao maninona raha tazomina ilay fahalemem-panahy mahatonga le ambiance mety be foana fa tsisy mikizitina tsisy tezitezitra ary le olona mahazo valim-bavaka rehefa avy eo matontononona teo anoloanao le zavatra dia satria misy antony dia andao hitodika kely amin'i Jesosy zany ao anatin'ny fony
zany niriny ndraindray nkely mandray olona ka tena na le problème le problème raha tsy azonao hoe inona moa no problème an'izany kanefa problème le olona le izy tenao tsy fantatra zany ve de problème tenao nefa tsy afaka manambany an'le olona ohatr'izany mihitsy fa tsy ay raha pasteur tately za tsy resaka amin'io tsony andao iresaka foantsika fa tsy manene fa tena tsy azonao indraindray hoe zany ve de problème fa Andriamanitra mahafantatra ilay zefatra ao anatin'ny foniny olona iny dia ianao zany tokony mitodika any amin'i Jesosy zany hoentiny atao aminao ary matetika moa le firesaka le hoe ao fa hoentiko ambavaka ianao hoe ao fa hoentiko ambavaka le hoentiko ambavaka zany rehefa raha riva manana fotoana raha alina dia any mandohalika ao anao raha tadidy kanefa tena eo ampiresahana eo reto tonga dia alefaso mivavaka fa eo anke Jesosy tonga dia eo dia alefa fa eo tsika dia mahita rehefa avy eo tena mahita hoe ay Andriamanitra eo dia tonga dia afaka miasa dia manao zavatra asa natadidineny vaovao le olona anankiray io tany anaty fonja dia ao anatina fotoana ohatr'izao dia miteny ay n'Andriamanitra ny zavatra rehetra zay irinao azony tanterahana zao dia zao le olona anankiray tena nino dia inona ny zavatra nisy mbola migadra 14 taona izy dia ho mpianona toriteny ohatr'izao ny antso le avery hoe afaka ianao zao teo no eo satria teo le izy ny raisiny dia nety dia nanontena ary mahenao zany ao anatina fotoana ohatr'izao dia tonga le olona manasitrana Jesosy noentiny zareo avy any olona vony artrose tena efa enjana be efa malemy daholo toy ny taolana rehetra ty efa tsy mahazaka ny lamosiny tsony mivotovoto fotsiny ireny dia tsy afaka mamindra fa toanana io ary ny anao paster tena raha ty le teny efa natao raha mbola tsy natao moa le teny fa ny zavatra nisy amin'izay rehefa avy eo tonga le olona nahatsangan'i Jesosy tonga dia nandehandeha nefa zany lohalika tsy mazaka azy tony tsisy mazaka azy ny lamosiny efa tsisy mazaka le taolana nandeha le olona dia niazakazaka le olona Jesosy inona ny lazainao amin'izany tsisy lazainao inona moa ianao ary mianahana be ao tena hoe tena Jesosy zany disponible eo no eo izy disponible zao dia zao izy ho anao za manonona amin'ny anaran'i Jesosy sitrana izay endrika retina rehetrarehetra ao anatinao za manonona amin'ny anaran'i Jesosy zay mavesatra rehetrarehetra ao anatinao dia maivanin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao satria eto le malemy fanahy sady tsy miavonam-po anjaranao ny fitsaharana amin'ny lafiny rehetrarehetra amen dia tahotra ny tao anatin'le vehivavy andrasa afakitsika ary raha nidina avy teo atendrombohitra izy dia nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary indro nisy boka anankiray efa mivakitsika izay je dia tao aoriana ilay nitenenan Jesosy dia ozy izy hoe ary Jesosy naninjitra ny tanany izay ka ilay tokony teny fahatelo eny mety dia nahinjy ny tanany dia vita ny resaka tena jereo nge Andriamanitra ohatr'izay nge le miaraka aminao hoe dia hoeto anatin'ny tokantranonao le fihetsika ohatr'izay hoeto any ampiasananao le fihetsika ohatr'izay hoeto any amin'ny toerana misy anao rehetrarehetra le fihetsika tsotra sady tena feno ina moa zany feno fifandraisana tsotra fifampienona tena faran'izay tsotra indrindra ohatr'izay fa hidirany fahaiza manao n'Andriamanitra ao anatiny ao dia ho hitanao fa tena misy filaminana hafa apetraka Andriamanitra eo amin'ny toerana iny
misy fitsarana, misy famahana olana ny fomba tsotra, ary ny olona anomboka hiazakazaka ho any aminao, any aminazy ohatrany tsotsotra dia mety. Ary ambadika ary miresaka amin'olona dia ozy ny olona impossible zany. Dia ianao androany nanomboka niala tao anatin'ilay impossible, dia niditra tao anatin'ilay hoe malemy fanahy sady tsy miavonam-po, mahita fitsarana ho an'ny fanahinareo anareo. Amen. Naiza le anao dia le faso. Dia hitanao fa misy atmosfera hafa zay, misy ohatrany fomba fiainana hafa, fahatsapana hafa mihitsy. Ianao hoe malefaka, tsotra, fa misy hery sy fahefana be ao ambadika an'ilay izy. Amen. Jesosy zay. Ohatra anankiray io men Jesosy atsika io niaraka tamin'ilay boka. Andao jerentsika Marka 10. Filazantsara amin'ny Marka 10 dia eo amin'ny andininy voalohany, atomboka antsika amin'ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niainga niala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny sisy tany Jodia sy tany andafiny Jordana. Ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy. Koa araka ny fanaony dia nampianatra azy indray izy. Ary nisy fariseo nanatona ary dia nakafana azy ka nanontany hoe mahazo misaobady va ny lehilahy. Eny amin'ny fiainana eny misy makafana. Misy hitanao hoe tsy amin'ny fahatsoram-po ny resahany aminao fa mandrika ianao. Tany amin'ny fotoanan'i Jesosy ihany zany, fa tsisy tsony amin'izao fotoanantsika zao hoe mbola misy. Dia ny famaly azy mifampitsapatsapa. Zay hoe tato Jesosy jereo ny zavatra nataony ary nisy fariseo izy nanatona azy dia nakafana azy, tonga dia hitany rehetrarehetra io fa makafana io jereo le fariseo fa tonga dia mitsapa. Ka nanontany hoe mahazo misaobady va ny lehilahy. Ary izy namaly ka nanao taminy hoe ahoana ny nandidiny Mosesy anareo? Ary hoy izy navelany Mosesy anoratra taratasy fisaoram-bady any lehilahy ka hisaobady. Ny taritiny avy any amin'ny zavatra nataon'ny Mosesy izay fantatry ny fariseo le izy. Dia nytohizany ao anatin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra. Jereo tsara fa mitohy io vaky teny io, fa na ny mpianatra rehetrarehetra ary lasa saina ahoana tsara iny resaka iny Jesosy. Fa nareny pakafana reny misy antony ao. Misy olona mahazo tombony etsy, misy mahazo tombony ery, fa valio am-pifaliana, valio am-pahatsorana. Tena tsikarotro be amina fivoriana reny. Tena tsikarotro be hoe misy olona zany natao andrangitra anao. Zay le teny. Tena tsapaina ianao. Dia hoe ozy ny mpijery atsy hoe ianona ny teny any anina an'izao. Dia andao enona amin'izay hoe inona ny havaliny anazy. Raha ny tokony ho izy aloha tokony mivatravatra be izy satria enjana le teny nataon'ilay anankiray tary iny. Andao enotsika ny zavatra valiny, inona ny havaliny avoakany eo. Ozy pasteur amintsika hoe makapoin amin'izany rehetrarehetra izany. Eo ny fotoana fanararaotany. Misy karazany olona hihaino réaction anao. Dia ny réaction anao amin'izay zany no hanomezanao tianao hoe ohatraohatry ny ahoany ty olona ty. Amin'ny fahatsorana sy amin'ny fahalemem-panahy ny resao aminy. Fa manomboka eo ny mpijery, manomboka mitodika any aminao hoe tsy hoe resaka propaganda ny fampiresantsika. Fa zavatra ny ainako zany. Tena olona tsy apoizina be, tsy takatra ny saiko any ambony be any. No miteny ny anarako hoe ianona hono ohatr'izao gaga be ahoana zany zara tsy tokony fantatry olona io akorina zay zakely aty. Ao anatina fivoriana dia misy mametraka fanontaniana mandrangitra be, dia raha mamaly tsotra ianao dia ozy ny hoe tena mbola tsisy olona namaly ohatr'izany. Ao anatin'ireny olona maro ireny zany misy karazan'olona manome naoty, fa zany rehetrarehetra zany ohatrany hoe ahoana re zany ohatrany hoe manao kajikajy ve tsy hoe manao kajikajy
fa Andriamanitra mampiasa an'ilay sitrapony mba nitanterahanao hitahiny anao avy eo. Dia tsy takatry ny sainao ho lany ambadika any miady ho anao, gaga be anao maheno hoe ianona ho ny teny an'izao anao, hoe ianona ho ny ohatr'izao. Dia tena tsy tokony hafantatra mihitsy ilay olona, nefa niady ho ato ao anatin'ilay izy. Dia tena gaga be ao anatin'ilay izy, ahoana moa izany? Ay anatina fivoriana. Dia misy fandrangita natao ohatr'izay, dia eo zany ndraindray voasarika ny ao anatin'ny fo hoe eto ve samy olona manana ny vavany dia samy manana ny sandriny dia samy manana ampopo dia maninona moa izy samy teny an'izany, dia za tsy hamaly arak'izay tokony ho izy koa. Kanefa rehefa avy eo mitovy aminy ihany tsika raha ohatr'izay. Fa Jesosy namaly le fariseo dia nazavainy tsotra mikasika an'ilay ohatr'izao ny fisaoram-bady. Raha misy tonga mikitikitika ny ampoponao azavao tsotra arak'izay tokony ho izy, izay tenin'Andriamanitra na izay teny tokony ho avaly amin'ny pahendreny eo. Tsika zany miezaka foana ary manapa-kevitra hitoetra ao amin'ny fahendren'Andriamanitra manoloana ny zavatra rehetra. Dia jereo tsara ny asan'Andriamanitra ao ambadika izany. Toizantsika ny tenin'Andriamanitra 5:5 fa hoy Jesosy taminy, ny hamafonfonareo no nanoratany izany didy izany ao ho anareo, fa hatramin'ny fony vao nanaovana zao tontolo izao dia lasy vavy nanaovany olona. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Tsy misy zany hoe lehilahy nandao ny rainy sy ny reniny dia hikambana amin'ny lehilahy hafa, fa hikambana amina vehivavy anankiray. Zany hoe ny homosexualité dia laviny Baiboly. Izay aloha anankiray. Ary ho nofo ray izy rorozy izy, ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo ray ihany. Koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Ary noho ny mby tao an-trano dia nanontany amin'izany koa ny mpianatra. Ay, problème mpianatra koa ilay izy hoe ahoana marina moa izany. Fa tsy mivoaka ilay fampianarana ho an'ilay mpianatra raha tsy ilay fariseo no nisaka lelan'i Jesosy tetsy. Misy antony ireny olona reny. Kiteny akaikina, kalma ianao hoe. Aza taitaitra ianao hoe. Andaontsika haka ny ohatra Jesosy hoe. Amen. Invitation daholo zany pasteur e. Invitation daholo, misy be dia be, misy karazany be dia be. Le mpianatra zany voavahan'ny olana noho ny fampianaran'i Jesosy, kanefa niainga avy any amin'ilay fariseo izay nitsapatsapan'i Jesosy ilay izy. Io zany mety misy olona anankiray, indraindray mety anankiray amin'ny zanaka ao no manao fanontaniana manafitoana. Kanefa ny famaliana ao am-pahatsorana an'iny ampianatra ny rehetrarehetra ao an-trano amin'izay fahamariana tokony ho izy. Indraindray eny an-dalana eny anaty bus ihany misy olona manao zavatra anankiray dia tena vizeny mihitsy ianao dia miaraka amin'ny teny mandratra, mety miaraka amin'ny teny ratsy, mety miaraka amin'ny teny tsy fantatro inona. Dia araraoty am-pamaliana, amaliana am-pahatsorana, amin'ny fitiavana, fa mety misy olona ao anaty bus ao miandry an'izay teny avy any aminao izay hoe dia voavitra ilay olona no ny teny avy any aminao, mety tsy ny olona iny nivantana. Fa raha ianao no nivatravatra be tamin'iny dia hoy zareo hoe sy ndray Rambo dia ndray Zakisana. Azafady. Andao toizantsika ny tenin'Andriamanitra. Ary hoy izy taminy, nazovo no misaobady ka mampiakatra vehivavy hafa dia mijangajanga ka manala baraka amin'ny vadiny. Ary raha vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olona hafa dia mijangajanga izy. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba metrany tanana. Fa mpianany ny teny mafy ireny. Eo indray zao dia invitation hafa indray. Tonga indray nisy nitondra zaza, resak'olon-dehibe ity e.
tena resaky ny grand ty fa oetoany io zazakely io olona ao anatin'ny sekoloko zazakely indray no entina ty dia hitanareo ao anatin'izany lay tsy miavona am-po misokatra foana Jesosy na iza ny tonga ao disponible foana Jesosy. Rehefa tonga ny zazakely ny mpianatra tena natsiaro hoe tena efa tena tsy tokony hidirana zasy ty resaky ty tena resaka mpivady ty amin'ny indrindra ny tonga ilay zazakely no entiny dia misokatra foana amin'ny fon'i Jesosy. Karazan'olona ohatraohatry ny ahoana daholo no mety manodidina antsika eny, ahoana ny fisokafantsika manoloana an'izy ireny. Indraindray zao aty amin'ny asa fanompony efa misy tsisy miteny mitsotra an'izany fa ohatra ny efa hifanarahana moramora hoe ohatraohatr'izao ny fiakanjo, ohatraohatr'izao ny anina, ohatraohatr'izao ny anina. Dia raha vao mivoaka ary misy olona tsy ao anatin'izay ina amin'izany izay rafitra izay fa tonga dia hoe tsy haiko hoe inona re. Ohatra ny hoe lehilahy tonga dia miaraka amina kavin'ila ngeza be ohatra manatona anareo ohatra. Tsy haiko hoe tonga dia destroy be avy any ambony hatrany ambany. Tena ohatrany hoe ohatrany sao dia anahirany ty fa aloha ialana. Aloha tsy mifampiresaka fa sao dia dia mamely tapoka. Efa Jesosy misokatra foana amin'izay rehetrarehetra. Jereo ngely tao amin'ilay nosy anankiray ina moa Genesarena. Niakatra zareo dia lay demoniaka izay efa maradratra be ny tonga dia nitsena teo. Fa manatin'i Jesosy eo miresaka aminy. Ny olana nendraindray ao anatin'ny saintsika eo tonga dia mipetra hoe ialao. Dia hitan'ilay devoly izay enjehany indray ary. Dia hoe sofa tsy hitandray aman-dreny ilay tsika nifanenjika iny dia mba sava fa izany moa nitandray aman-dreny reny teo. Fa ilay fitiavana ao anatintsika manatona hafa be iny. Hafa be iny. Tena nisy anisan'ny natahorako izany aloha mba mitsotra rehefa miresaka. Anisan'ny natahorako izany ty atao hoe mpamosavy ty. Any amin'ny tanànanay misy ary tena mitsotra ry zareo hoe zay izy. Raha efa mpitsapa aminay ozy izy amin'ny 12 alina tsy amin'ny terrain atsy izany no tenenindry zareo. Dia tao anatin'izany rehefa mifanena ianao misy couloir ty dia izy avy any dia ianao avy ety dia aleo miala. Dia aleo miala. Dia ohatrohatr'izany natao. Dia mandinika ny tenin'Andriamanitra. Jesosy ange niona tamin'olona rehetra. Ary ny zavatra tokana ao anatin'i Jesosy dia fitiavana manoloana ny rehetrarehetra. Tena mba nianarana ilay izy. Aleo fitiavana ary no entina manatona ny rehetra. Taloha ianao tsy sany handray tanana zany. Natao ary hoe samy eo amin'ny mpivarotra eo amin'ny épicerie dia izy manome vola. Dia ianao zany amerenana famerim-bola dia iny vola iny no lasa ty aminao tsy iny. Fa rehefa naheno an'ilay tenin'Andriamanitra hoe tokony fitiavana no entina manatona dia natonona mpitiavana. Dia rehefa raikitra ny hoe mifanenao amin'ny couloir dia atononao dia sotominao tsara ny tsikitsiky hatraty dia tena arabanao salama vaovao ina atolotra ao ny tananao fa hitanao varaotsana ilay olona. Indraindray ilay olona indray no lasa mitsoka anao rehefa avy eo. Za te hiteny anareo misy zavatra ao anatintsika tsirairay avy ireo. Amen. Aza alefa aloha izany ny tahotra, ny tebiteby, ny fisalasalana fa sokafony ao anaty ohatran'i Jesosy hoe tonga indray ilay zazakely io indray ny eo raisiko am-pifaliana ilay zazakely. Tonga indray ilay tany ilay demoniaka feno ratra be sy tena hoe tapaka daholo ny fatopatotra nanaovana azy rehetrarehetra avy any tsy voatazona teo an-tanàna tsisy matazona azy intsony any anaty fasana foana ny matory fa tonga io indray ny eo am-pifaliana ny anatonana ny eo. Avy aloha very any izay kisoa very any fa ilay olona hatrehany izany koa mbola lesona anankiray izany hoe hatraizany dépense ao anatin'izany fa kisoa be dia be ny very tamin'izany
fa le fitiavana lehibe indrindra ozy ny tenin'Andriamanitra nanavotana an'io lehilahy anankiray io. Amen. Dia jereo ny fisokafan'i Jesosy ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana. Fa ny mpianany ny teny mafy ireny, eto any io tsy resa-jazy zao, zazakely manelingelina fampianarana eto, tena ao tsara le fampianarana, inona koa ny zazakely io no entina manakatsakana eto zao. Nefa tezitra Jesosy ozy izy raha nahita izany, ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatona ary aza rarana fa anoto azy ny fanjakan'Andriamanitra. Tena ny fantoka tany amin'ny zaza tanteraka indray Jesosy hoe ay tsy anoto atsika grand be reto ny fanjakan'Andriamanitra fa an'io zaza io ohatran'io. Eo vao taitra daholo ny mpianatra hoe ay ve. Hitanareo, sokatra manoloana ny zavatra rehetrarehetra. Raha vao misokatra ianao manoloana ny olona rehetrarehetra, Andriamanitra mamantsy anao izay tokony ambara, amin'ny fahalemem-po, amin'ny fahatsoram-po, amin'ny fahalemem-panahy, hiatrehana an'izay zavatra izay. Fa nanomboka eo nahazo lesona vaovao indray mpianatra, tena mila miverina zaza antsika ry zalahy. Tena hafa indray izany resaka izany. Dia lazaiko aminareo marina tokoa, nazovy tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory, ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy akajodrano azy, dia tonga dia afa-pondra ilay ray aman-dreny nitondra an'ilay zaza hoe nraisiny ilay zanakay, ay nitrotrony mihitsy, nametrahany tanana. Zany ilay Jesosy miaraka aminao isan'andro io ange, zany izy zany. Dia zao efa kaikely fotoana fa fitiantsika kely, aza mifidifidy olona zany, aza manilikiliky olona zany, aza miavona na amin'iza zany, fa na iza tonga eo aminao tsy tody eo aminao iny raha tsy noentin'Andriamanitra eo aminao. Dia raha miteny eo izy dia valio am-pifaliana, valio am-pitiavana, valio amin'ny fahatsoram-po. Dia jereo tsy ho tantaraina intsony fa Josefa tany amin'ny Genesis toko 15 any, andiny 15 ka hatramin'ny 120 milaza an'izao ny teny hoe, ozy ny rahalahy Josefa hoe maty kaky ty ozy izy tena amalifaty amintsika amin'izay Josefa. Dia ozy Josefa hoe tsy zany ozy izy fa nareo ozy izy nihevitra zany ho ratsy, fa Andriamanitra namadika an'izany ho zava-tsozy izy hamelona firenena maro tahaka izao androany izao. Hitanareo, efa voafora koa ny fony Josefa, ka raha ratsy ary nataony rahalany taminy, fa karakara ny rahalany sy ny tiany rahalany izy tao anatin'izany. Zay rehetrarehetra nanatona an' Jesosy dia niraisiny daholy. Any amin'ny Jaona toko 10:12 any, toko 1:12 milaza an'izany. Toizantsika ny finoana kosa nefa, somary fitiantsika kely ty toy anty, ny finoana kosa nefa dia tian'Andriamanitra hiakatra eo midingana ambonimbony kokoa ianao. Eo no ohatra mampisalasala ny olona amin'ilay fanatonan'Andriamanitra eo, ohatra ny sarotra kay izy zany. Jereo tsara, teo ambony latabatra dia tonga ilay vehivavy anankiray, dia niteny hoe zanako ozy izy marary efa ho faty. Dia ozy Jesosy tsy natao anareo ny famonjena ozy izy. Dia mbola nisisika ilay vehivavy dia tsy natao any alika ozy izy ny sakafo ny zaza ety ambony latabatra. Zay ilay ohatra ny sarotra, ohatra ny sarotra. Fa Jesosy nahafantatra tao anatin'ny fony olona io, dia nisisika ilay olona, dia ozy izy noho izay teninao izay dia efa sitrana ny zanakao, noho ilay tenin'ilay vehivavy kay dia efa sitrana ny zanakao any an-trano, ozy Jesosy. Zany hoe misy fotoana zany tian'Andriamanitra hiezaka isika hiakatra ambonimbony kokoa amin'ny finoana. Jereo nge ohatra ny Jairo hoe Jairo nangataka fanasitranana tamin'i Jesosy, fa tsy fanasitranana n'ilay marary no noentin'i Jesosy ho anazy fa fananganana maty. Zany hoe mila finoana bebe, ary saika latsaka Jairo rehefa mifanena tamin'olona teny an-dalana, dia ozy ilay olona hoe aza manahirana mpampianatra tsony fa efa maty ny zaza. Dia iny fa inona tsony moa zany, le natenaiko efa tsy ao amin'izay stady izay tsony. Dia izao no tenenin'i Jesosy hoe
aza matahotra minofotsy ny ano izy izy dia niakatra indray tao anatin'ny jairo niaraka tamin'i Jesosy. Zany hoe tiany Jesosy hiakatra ambonimbony ny finoanao. Isak'izay manatona an' Jesosy ianao, mizavatra eritreretinao fa tsy iny nomeny Jesosy ianao fa miakatra ambony no iny nomeny ianao. Amen. Raha ohatra ka fanasitranana ny tadiavin'ny jairo, fananganana maty nomeny azy. Raha ohatra ka fanasitranana ny tadiavin'ny Maria sy Marta ho an'ny Zakaiosy, fananganana maty fa ahefarana nomeny Jesosy azy. Amen. Dia eo tsika no mila mifankazatra fa misy zavatra eritreretintsika dia raha vao iny tsy azo dia ohatry niketraka ny ao anaty kanefa Jesosy mitady ambony no ino omenanao. Amen. Dia noho izany jereo rehefa nisisika ilay vehivavy fa nahazo izy ary mahatsapy izy hoe tsy miavona am-poan'e Jesosy. Ary mahatsapy izy hoe tsy miavona Jesosy matoa izy sansisika. Fa raha hoe olona miavona zao vao may hiampy eo indray ny kanota. Dia jereo Maria, Marta, ny latabatra, jairo ohatr'izany daholo. Jereo ilay vehivavy nikitika ny lamban'i Jesosy. Rehefa nikitika ny lamban'i Jesosy izy dia zao todika Jesosy hoe iza ozy izy nanendry ahy. Dia ozy ry Petera hoe olona be dia be mifaniziny ioko. Voakasika anao ohatran'ireny filaranatsy ireny. Fa ny zavatra nisy dia zao misy kasika hafa henony Jesosy. Rehefa nitodika Jesosy natahotra ny ororo be ilay vehivavy nikasika satria natsapa-teny izy hoe izaho ilay resahany eo. Dia nitantara ilay vehivavy mibaradaka satria tsisy niny azo atao intsony. Izy rehefa natsapa efa sitrany. Fa rehefa niteny ilay vehivavy dia ozy izy hoe matikio izy izy finoana ozy izy nanasitrana. Tanao ilay teny avy any tonga dia nitony ilay olona. Ay ve oke tany aminazy ilay izy. Ay ve tiany ilay izy. Ay mety am'ilay izy. Ay ary ohatra vaovao no nentin'ilay vehivavy fa nampianarina ny rehetra teo hoe azo atao indray izany any amin'ny lamba fotsiny dia efa sitrana. Sitrana ianao minaran'i Jesosy. Kasio ny eo akaikinao, kasio ny eo akaikinao tenany na inona tsy fahasalamana ny aminao. Tononiko amin'ny anaran'i Jesosy. Miaisitro izany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Za manonona amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy tsy salamany amin'ny ankonanao, miaisitro izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fahasalamana, fanasitranana, fiadanana, fifaliana, firavoravona, izany no mameno tokantranonao. Amen. Amen. Dia alefaso amin'izay ilay teny malemy fanasa tsy miavona am-po. Dia alefaso amin'izay ilay tsy fisalasalana fa miaraka mahery sy ny faratapony ianao. Dia na inona ny tondrana anao amin'ny dingana ambonimbony kokoa andehanao am-pifaliana fa tsy maninona io. Mety io. Mety io. Raha nanantena fanasitranana fananganana amin'ny maty ny tondrany mety io. Mety io. Avereny hoe mety io e. Mety io e. Jesosy mahery, mahavita, mahatanteraka izay rehetrarehetra mety ilako azy. Ary mihoatra no izany, lanitra no manino ahy. Amen. Somary tapitra amin'ny fotoanantsika fa zao ny fahotana manelingelina ao anatin'izany rehetrarehetra izany manapa-hevitra. Na inona mety fahotana mamatotra antsika androany fotoana fanapaha-kevitra hoe stop, manomboka izao lalana vaovao ny alehako. Amen. Amen. Nisy nandray zavatra ve teto? Andao hitehaka mafy be tsika, andao hitsangantsika. Andao hivavaka tsika. Ray tsara indrindra misaotra anao izay. Mamerina anao ny voninahitra izay tsy mahay nenenina izay tompo. Na izay ary manontany tena hoe inona no mba hijoroana ety. Fa fantatray fa ianao ilay mampahery anay manakavy reto. Ianao ilay mamangy foana. Ianao ilay malemy fanahy. Ianao ilay tsy miavona am-po. Ianao ilay tia anay rehetrarehetra. Jesosy ianao niteny hoe atao fianarana ho anay izany. Atao fianarana ho anay izany. Mba hiparitaka any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy reto ny fiadananao, ny fitsarana avy any aminao, ilay fifaliana miaraka aminao. Mangataka izay Jesosy ampio izay tsirairay avy manomboka androany.
mba hiaina n'izany dingana vaovao zany. Averina aminao ny haja sy ny voninahitra mandrakizay, amamerina aminao ny haja sy ny voninahitra izay. Reo vahoakanao reo Jesosy, angatanay mba ho tahina ao amin'ny andro androany, na inona mba fifaliana ao anatin'ny fony, aoka hitosaka be zany noho ny fahasoavanao. Angatanay amin'ny anaranao Jesosy, ny ankonana izay tsy manatrika eto enao omba sy tahany zany, izay andro androany ho atrehany Jesosy, enao hitasy ombany zany ho anatin'ny fahombiazana. Mangataka Jesosy ny fiarovana ho feno amin'ny fiainany, ary apetraka eo am-pelantananao Jesosy ny momba azy rehetrarehetra izay mianakavy kely reto tianay ny fampitantana mandra-pahatonga anao eny amin'ny raha ho an'ny lanitra, hifanohana Jesosy, hifampahery Jesosy, tsy soraraka na ray angatanay amin'ny anaranao Jesosy. Tehirizo fihino zay tazomafy zay manana anao, matoky zay manana anao, ho anao ny haja sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anara maherin Jesosy. Amen dia amen. Andaontsika hitehaka andray mpanompon'Andriamanitra. Mazoterina vetivety firina tsiaro voata tanatin'ny fotoam-pamangin'Andriamanitra atao amin'ny teniny androany. Ataontsika mbola amerina hitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Alleluia. Androany Andriamanitra nanahitra antsika teo amin'ilay hoe tsy miavona. Avereny hoe tsy miavona hoe. Avereny hoe tsy miavona. Avereny farany tsy miavona. Maro ny fanoharana nentin'ny pasteur teo izay nanairana antsika fa afaka maneho an'izany fiainan'i Jesosy zany tsika, satria zany no fiainana aseho an'i Jesosy amintsika rehefa manantona azy koa tsika. Amen. Afaka manantona an'i Jesosy ianao amin'ny fotoana rehetra, tsy manelingelina azy ianao, amin'ny toerana rehetra afaka mandray anao foana izy, ary ninina manjo anao dia afaka raisiny foana ny dossier rehetra. Zay ny any amin'ny côté anao sy ny tompo, tena kekinao tsisy excuse fa afaka mivavaka foana hoe. Ny aty amin'ny côté antsika indray dia afaka manantona anao koa ny olona, satria zany mianatra antsika manahaka an'i Jesosy dia afaka manantona anao koa ny olona, ary fataro fa enao ny sofina be enao zany miaino an'ilay olona. Alleluia. Dia manasitrana an'ilay olona fa mety tsy ampozinao, tonga délivrance eo amin'ny fiainany dia iny olona iny koa afaka manantona anao à tout moment, tsy maka rendez-vous aminao izy sady tsisy protocole, no zay hoentiny eo dia afaka hoentiny eo, satria ny antony zay hoentiny eo aloha to dia teneniko anao fa tsy ho vitanao aloha zay hoentiny eo fa vitan'i Jesosy. Amen. Zany hoe mila disponible ianao zany tsy miavona, dia tsotra ozy izy le izy, tonga avy any le boka. Raha mety ianao sitrano tsy taitra koa Jesosy, mety sitrano ianao. Alleluia. Milairaka zany mianatra an'izany tsika. Fa tonga avy any le olona miteny hoe marary ina ny azoko atao, tsotra be sitrano ianao, zay fotsiny zaniko. Amen. Amen. Dia avy eo nanaitra Andriamanitra hoe miakara ozy izy amin'ny finoana. Alleluia. Raha teo amin'ny fanasitranana nandrasanao, ohatra mbola tsy azo le izy, saintsy anasa ady zany, fa lehibe lavitra sy tsara lavitra noho izay no ataon'Andriamanitra. Mampahery anie zany miverenao amin'izay nataon'ny Baiboly. Fanasitranana ny tadiavin'ny Jairo, tsy nanome fanasitranana an' Jesosy, fa nanome résurrection tsara lavitra. Ho an'izay rehetra mety mbola tsy nandray an'le nandrasany, androany nisy teny teo fa mihoatra noho le nandrasana zany nomen'Andriamanitra anao, ary tsy miandry rehefa avy ao aorianan'le fa. Merci pasteur. Fa anatin'le fotoana torotelo hoe iny tsisy impossible, le olona voafonjy ao, misy misaina zany amin'le voafonjy hoe teo afaka, ao no misaina hoe teo afaka nefa amin'ny fomba ahoana koa. Dia le misaina teo afaka fotsiny mijanona eo to dia mijoro Andriamanitra dia maniraka pénitencier afao izy zao io. Zany efa mino fa zay dossier zay efa vita melohany nanomboan'ny cellule. Mbola tsy manomboka zany mivavaka dia efa voamana ny sady ny anafahana azy fa zay manao amen na mafy tsara ny andray ilay izy. Amen na mafy tsara.
Andaontsika tsy ho zatra hoe rehefa mirava dia misy tsodrano dia misy ohatran'ny tanana mihitsy. Iny vao tena amin'iny vao tena misy fahagagana amin'ny tena. Jereo efa mangofotra mihitsy ny seza. Tsy voatery ka. Vao miditra eto ianao mbola tsy mandeha sonao efa misy fahagagana sady eto satria eto amin'ny présence an'Andriamanitra. Hitanareo tsy tiany Jesosy sika andeha hampahazarana. To dia zareo fahasoavana aloha. Fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao dia ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Tsanganana antsika isotra an'Andriamanitra. Aloha kasena mihitsy ho fahazarana fa tsy. Ava fantananao, saory Andriamanitra misaora azy fa tonga teto ianao. Misaora azy fa mbola zaka ny fanahy ianao voatarika tonga eto. Ankasitrao Andriamanitra fa nanaitra tamina teboka misimisy Andriamanitra nampahery ianao fa ianao io afaka manantona azy amin'ny fotoana rehetra. Tsy sarotra amin'i Jesosy zany. Tsy mandahanao izy, tsy miavina izy ka hoe tsy handray anao. Dia ampitainy ao anatiny koa zany toetra zany mba hanana an'izany koa ianao. Ava fantanao dia isaory. Nanome fanasitrana tao amina toetra Andriamanitra. Afaka amin'ny fiavonana antsika tsararay avy izay tonga eto amin'ny anaran'i Jesosy. Satria nomen'Andriamanitra ny teny androany, tsy miavina am-po, tsy miavina am-po, tsy miavina amin'ny olona ianao, tsy miavina amina asa ianao, tsy miavina amina zavatra apetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, na mety ho heverinao fa kely sy bitika azy, tsy tian'Andriamanitra ianao hiavina fa misy Andriamanitra goavanao, afaka hamaly ny toetranao tsara. Misaora azy, ankasitrao amin'ny fonao manontolo. Ny fahafanao nandre, ny vavolombelona, ny teny, ny fanairan'Andriamanitra tonga atsika, natongava antsika eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra betsaka Jesosy fa miteny aminay ianao, manangana anay ianao, manasitrana anay ianao, indraindray miafina ao ambadik'le situation sy olona hiavonanay, le anjara fanasitranao anay, dia miraty zavatra be dia be zay satria misy toetra tsy voavoaka ara-potoana fotsiny. Fa min'izay fandroany maraina tsy taraiky, tsy taraiky ny zavatra rehetra satria renay ny fahamarinan'ny teny, hiatrika indray manomboka androany, anahaka anao miaraka amin'ny fanampianao, mba tsy ho karazan'olona mora miavina, na miavina be, na miavina kely. Fa miavina daholo ihany zany dia manakana zavatra be dia be ho anay, manakana ilay fiadanana tokony hiainanay sy tokony hiainan'izay toerana andehananay, indrindra ny tokantranonay. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fotoana androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Efa vita teo mivavaka fanasitranana, efa vita teo, efa nisy tsodrano teo nataon'ny pasteur teo, fa tonga dia tsodrano famaranana fotoana sisa no atao. Alleluia. Raisiny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, ny fahatanterahany fijoroanao anahaka an'i Jesosy. Manomboka androany maraina, tsofina rano, ho lehilahy sy vehivavy malemy fanahy ianao, tsy miavona am-po. Ho tarafin'ny olona eny amin'ny tarehanao sy eny amin'ny tsikinao sy eny amin'ny fijerinao sy amin'izay teneninao ny fisian'i Jesosy ao anatinao sy ny fahaveloman'i Jesosy ao anatin'ny fonao. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa amin'ny fomba tsotra tahaka namalian'i Jesosy ilay boka tonga tamin'ny fomba tsotra teo aminy no amalian'ny tompo anao amin'ny fomba tsotra koa androany maraina. Eto zao misy olona mety miteny hoe Jesosy mikatona ny lalana, dia zao mivaliny misokatra ny lalana ny anaran'i Jesosy. Eto zao misy olona misaina hoe tena reraka Jesosy fa tsy possible intsony zao mivaliny. Mahery sy matanjaka ianao ary tsy hoe possible ny valiny fa facile amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tena kaikinao tsy impossible io facile io tsy ny tena hoe possible fa facile. Teneno kaikinao tsy sarotro io Andriamanitra miaraka aminao Andriamanitra manodidina anao Andriamanitra ao anatinao Amen. Tain'i Jesosy daholo aza dino fotoana antsika raha tsy misy ekolo-tokantrano ary mbola afaka ianao tsy hoe olona manana tokantrano korotana ny tonga eto raha pitso fa olona mangetaeta ny ampiatra ny teny fahamarinana mahakasika ny